alleloia de amin'ny fifanina lehibe indray raha lasany babalala no enona amintsika am'izao fotoanana izao a fa alibe indray ny tena koa miona aminao eto a am'izao andro androany izay eonatsika anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahano amfandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny gropy a zay maharesy zay miaraka aminay fo nisan'andro san'andro a mifanoana aminay a mantotosan'izao fandarana zao de miarabantsika tsirairay avy izay tonga eto androany a ary de manona fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra ary raha tonga eto ihany ianao a de maharetatra amin'ny farany satria ifampahelitsika anatin'ny adin'ilay sasany eo a enohira vavaka toroteny famerabelarina ny toroteny a fifampaherezana aminao ataontsika eto ka matoky zay fa tsy takany nidiranao teto a no ivoahanao eto a amin'ity androany ity a ary havana malala raha androany no voatonga eto de teteny aminao manokana mihitsy hoe tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao teto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka de ndao tsika akatsirony amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ndao tsika akatsirony amin'ny tenin'Andriamanitra de tahiny tompontsika rehetrarehetra raha androany no voatonga eto de tenenina mihitsy ianao hoe tsy aza raisina mandray tenanao hoe vaovao ianao fa aza misalasala mandray anjara anaty commentaire miaraka amin'ny ekizy a miresadresaka eto a aza misalasala mihitsy fa natao antsika rehetrarehetra ty fandarana ty tsisy tokony izy ty tsika fa de an Jesosy a izy ty ka de mahereza de mahatanja de tahiny tompo a isika tsirairay avy ianareo zay efa paketo kosa de tahiny tompo manokana raha latojo izy niditra voalohany teto androany a de ho tahin'Andriamanitra ane a ho tahaka an'ireny akoho mihitsy ane Andriamanitra eo anoloanao a tahaka ny zanak'ireny akoho mihitsy nanaisan'Andriamanitra anao a de ho arovany ianao raha latojo a de ho adidiny ihany koa araka ny teny manao hoe zanako sy asan'ny tanako ka ho adidiko ihany de hiadidiny fiainanao a amin'ny lafiny rehetra re a Andriamanitra raha latojo a de tahiny Jesosy ianao mahireza aoky ianabavy mamia Felana Rakoto Lovlitina Fontaine Lalanirina Razana Monika Kodaniela Eliana Lovlitina Marijo Razana Monika Tizanay de Madagasikara Manarabavlina zany a Rodina Kodaniela Mami Todraony Sofa Ambiazana Pitaina Lovlitina Maniko Kodaleoni Rantanina Marie Charline ihany koa Manambotso Erika Raka Nael Emilina Andrinasolo Nambintso Makrina Yama Marijo Ajasika Patitsi Kadaka
Beky Rolandy Lamponiry Nando Andry Adrasika Patitsy Eliza Tsiala Marina Tiana Verselina Terira Albenja Soameva Terira Albenja efa voatempo eo Geneviève Andriamananjara Mbavy mihaja Jesosy Mahery tahiny Jesosy sika menakavy Amboaratsiky Fity Gigi Carla Sondola Fabiola Mapiona i Bert Sava Lantony Rina tahiny Jesosy daholo Iladanina Bert Sava tahiny Jesosy isika rehetrarehetra varina anaraka misy andrata zao voataitra tahiny Jesosy ianao zany fa titoditra fotoam-bavaka ny fiainanao dia tahiny tompo mahereza isika menakavy faly be mahita anareo ary faly be araka aminareo andeha takany andeha voyage ndray tsika iainga andehanao asan'Andriamanitra andeha hijery ny fahatsaran'Andriamanitra anatin'ity fandarantsika ity ka andao ary tsika aloha Amerika zao fotoana zao ampirantan'Andriamanitra dia andao tsika tonga dia hivavaka aloha tsika Amerika ty fotoana ty ampirantan'Andriamanitra ekipa araka amintsika eto androany dia raha nabavintsika rodina ny vavaka fanombohana ny tondra ny tenin'Andriamanitra dia mampionina ary ny vavaka ao amin'ny firenena razana Razafy Makirinina na Mbintso Makirinina ny tondratsika anatin'ny vavaka firenena androany za moa eto melapelatra ny toriteny ihany koa ka dia maharetatra amin'ny farany ary andao ary tonga aloha dia hivavaka tsika miaraka amin'ny toeram-piatan'Andriamanitra zay vao miditra amin'ny filazan-draharaha kely tahiny tompo Ranabavy Rodina anao ny fitenenana Ranabavy Rodina avy any Koweït. Haleluya. Mbola faly miarahaba Pasteur Menakavy ny tenako amin'izao an'izao ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy manaraka zao fandaharana vavaka firenena zao. Tena faly mifoko mahita antsika rehetra tafahoana eto amin'izao an'izao. Andeha isika hivavaka hanapetraka izao fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mbola hiara hivavaka antsika. Ry Andriamanitra reneziny an-danitro dia faly misaotra mitera mankalaza ny anaranao izahay. Misaotra anao izahay ny fitantananao sy fierovanao anay. Misaotra anao izahay ny fitahiana izay ataona eo amin'ny tsirairay avy. Misaotra anao izahay Jesosy satria mbola nomena fofonena mahavelona ka mbola tafahoana amin'izao fandaharana vavaka firenena izao. Ankehitriny Jesosy malalao resy izany fisaorana izany. Ndreto izahay Jesosy tsy miafiny aminany tenany tsirairay avy. Raha misy zavatra izay tsy mety araka ny sitraponay mandritra ny herinandro iny dia fonanay izany mangataka famelan-keloka, mangataka famindram-po aminao izay nandritra ny tontolo andro iny Jesosy malalao. Ndreto izahay Jesosy malalao andihainy ny hafatra izay entiny mpanomponao. Ndreto mpanomponao izay hijoro hitonga ny teninay eto androany mangataka fanana masina hanatanteka sy halavrary izany teny izany. Raha koa fanana masina izany teny izany Jesosy mba tegna handeha tsara ary ho vita soamantsara izany teny izay afafin'ny mpanomponay eto. Mangataka aminao koa Jesosy reto ny vahoakana izay hiainy izay ny hafitra izany. Raha koa fanana masina ny fony tsirairay avy. Raha koa fanana masina ny telefony tsirairay avy mba hiainy izany hafatra avy aminao izany Jesosy malala eo. Satria Andriamanitra araka ny teninao Andriamanitra izay manao hoe izay sofina mandre dia nanao ahy hoe sambatra ary izay maso nahita dia vavolombelona ho ahy. Reto mpanomponay izay tonga ny hafatray eto androany Jesosy malala eo izay vavolombelona ho anaty koa izany. Ka Jesosy izay ny mpanomponay izay hiainy izay ny hafitra izany. Engane tsy ho velomena izay tena izay afafin'ny mpanomponay eto mba ho azy ny soamantsara ary tena hifikirana bebe koa amin'ny fanompoagnanao. Ary ny pasteur izay hamelabetra teny eto Andriamanitra raha koa fanana masina na hanatanteka sy halavrary izany mba hahaizane hanompo ana sy hanaradiana sy sitrapona bebe koa. Ary ny mpanomponay izay hivavaka ho an'ny firenena raha koa fanana masina Jesosy mba ho tanteka sy lavrary izay vavaka hipaka amin'ny firenenanay tsirairay avy mba tena hanompoany izy rehana mandrakariva. Ny connexionnay rehetra Jesosy sy fitaovagna eto anahandrakotra ny fanana masina anahanjaka eto
mba tsy ho isy ho tapatapoka fa handeha tsara Jesosy malala ho apetraky ho ampelantanana ny tenany tsirairay avy Jesosy malala hoe engany mba tsy ho takany diranay ety no voahanay mba tegna hahery hatanjaka raha kivikivy de tegna hatanjaka amin'ny fanimpagnana sy ny fanarahana dianao ary misy ny namana zay manana etaeta hiatriky izao fotoana izao aoka iana hanafaingany diany ka tonga sy mantsara eto apetraky ho ampelantanana izao vafoka zao nina sy matoky ianao a Jesosy eo de ety fanatrehanao. Halleluia, amen. Halleluia, makasitraka indrindra ny ranambavy Rodina isika eto anatin'izay afaka fanombohana izay de tahiny Jesosy any ianao de Andriamanitra manankiray-pahasoavana maly fitianao ranambavy Rodina tamin'ny asa izay vitanao teto de hanositranao hatrany any Andriamanitra. Faly ray ritovo Zamina reo mbola tsy voarabako teo de tonga soa nareo de maharetatra amin'ny farany isika tsirairay avy. Ndahoaritsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika fa hieno hira aloha tsika. Mialohan'izay aloha de andao aloha tsika manao filazan-draharaha kely amin'ny zoma amin'ny herin'ny androany tsika de efa ao anaty fifadikanana satria tsika de manana programme ny anao fifadikanana 3 andro manomboka amin'ny zoma heriny faharoapolo ny volana de ny sabata orinan'iny de faranantsika ny lahady. Ny tanjona amin'izany de zao mba hanitsanantsika zay rehetrarehetra mety manelingelina atsika, zay zavatra rehetra ty anatintsika mety nampalahelo ny fanahy masina, zavatra rehetra ty anatintsika mety mbola fampetipetena mety tsy ahafahantsika mandray an'le fanahy ngeza be izay amin'ny Pentecoste de ny fandraisantsika tsirairay avy rehetrarehetra zay hiara-natrika aminay ny Pentecoste ao anaty Zoom ny batisan'ny fanahy masina. De miteny anao zany hoe raha misy aminareo ankoatran'ny ankizy atao amin'ny groupe Zemare zay mifady anana d'office moa zany, ianareo zay roso amin'ny batisa, ianareo zay atao amin'ny groupe Zemare de ianareo ireo miatrika olana mafy reo. Misy aminareo tena anaty vandroany zay na ento aminareo reo misy manana olana ngezangeza ihany raha maha-olombelona de nareo zany zao tokony hiditra anaty fifadikanana ihany koa satria etsika nampotehana an'izany olana zany koa hidirantsika fifadikanana mihitsy zany olana zany. Inona ny ajanona eo alohan'ny fanatrehan'Andriamanitra ry havako malala. Ka manomboka amin'ny lahady hariva de ataoko anaty groupe ianareo rehetra zay hiara hifadianana aminay. Ny zoma tontolotsika de ao anaty Zoom no anao fifadikanana. De ny sabata taka ny mahazatra vao vita ny fandaran'izy amin'ny rahalahy taka ny rapitso maraina amin'ny sivy de tonga de anaty Zoom isika miditra amin'ny commencement de mandeha ny fandarana eto sy ny toriteny de faranatsika amin'ny fiderana indray ao anaty Zoom ny fifadikanana. De ny alahady tsika manomboka amin'ny 10 ora de fanomboka fotoam-bavaka indray, vavaka be ny tena maranantsika azy de tsy holazaiko anareo inona no fiafarany aloha surprise ka zay rehetra maniry ny fadianana iaraka aminay manomboka amin'ny zoma ho avy zao dia teny amiko amin'ny MP de ampidiriko anaty groupe manomboka amin'ny alahady de mandritra ny herinandro zany tsika manomboka ny zoma anaty groupe anankiray de ao tsika mifandray mifanerasera ao de miditra fifadikanantsika ny zoma ho anareo izay iroso amin'izany. Amin'ny 5 volana ny Pentecoste, amin'ny 5 volana juin zany amin'ny 5 juin ny Pentecoste atsika izay efa nitenenay taminareo teto fa tsy misy live eto akory amin'ny Pentecoste fa izay rehetra maniry anaty hiatrika Pentecoste iaraka aminay de miteny amiko ihany koa amin'ny fotoana zany alohan'ny Pentecoste de any anaty Zoom ameko anareo ny numéro sy ny code-na Zoom. Mampidira zany nareo lay application atao hoe Zoom afahantsika miaraka amin'ny Pentecoste. Rovina moa ny fête des mères azafady, iza ny mahalala afaka mamaly anahy am'izay ohatrany tsy tadidiko izay tokony efa kaikikaiky. Iza mahalala ny andron'ny fête des mères am'ty Rovina tokony amin'ny lahady Rovina. Iza mba mahay an'izay mba misy ilako kely an'izay izay daty zay iza mba afaka mijery amin'ny herin'ny andro amin'ny herin'ny lahady amin'ny herin'ny lahady amin'ny 29 misaotra namaly misaotra indrindra
saotra ny aloe vera sady verabanao ihany koa mbola sy nraveko teo ianao Eliza Tsiala koa mbola sy nraveko a ny aina maheno sokota iny Jesosy saotra anareo amin'ny valiteny amin'ny 29 amin'ny 26 tsy fiasana 27 pont lavalava ny fotoana tsy asana amin'io dia ny sabata 28 mai dia isy vavaka manokana ho an'ny reny mpianakaviana eto mifandarana andramboka izao isy vavaka manokana zany asaina indray anareo reny amin'izay fotoan'izay alamitsika eo ny programa fa mety tsy ataontsika eo amin'ny live fa mety ataontsika ao anaty zoom ihany koa fa misy vavaka manokana izay hitsofana rano ny reny mpianakaviana rehetra mpanaraka ny fandarana andramboka izao hitsofana rano anareo mba ho reny mpianakaviana lavitry ny olana misy reny mpianakaviana miady mafy amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao avelan'ny vadiny rereo miatrikady reny mpianakaviana tsy mety tafavoaka fa dia eny dia miady eny foana tsy mety mamokatra mihitsy ny amin'ny fiainana tsy mety mandroso mihitsy dia amin'ny 28 mai mba hampatsahivin-dranabavy Marizo antsika izay mahadiakonina azy eto amin'ny fandarana dia mba hampatsahiviny amin'ny akaikikaikin'io hoe fitondranam-bavaka manokana fitsofan-drano manokana ianareo reny mpianakaviana rehetrarehetra amin'io mampanantenanareo zany fa misy tsodrano manokana mihitsy ho amintsika amin'io fotoana io dia zay ny filazan-draharahantsika dia inona ny tiany ranabavy Kodaleoni teneny ohatrany tsy azoko soraty tsara dia azavo tsara zareo tianareo teny ohatry misy commentaire ndreo tsy azoko araiky zahay mbola ireny mpianakina mbola tsy haiko sao zay tianao tenen'izay fa azavo tsara ny reny ihany satria fety de mer dia ny reny ihany no vavaka spesial ho an'ny reny mpianakaviana zany no ataontsika amin'io sabata 28 io satria moa latsika tsisy fandarana zay koa mba miaraka amin'ny mamanay tena ataontsika ny sabatany io zany hoe sabata vita vavaka zany vita live vita ny toroteny dia mba miditra zoom ianareo rehetrarehetra asitsika groupe kely na groupena maman amin'io groupe maman an'ny fandarana andramboka izao ary mety tsy ravetsika tsony groupe io any arina any fa ao nareo maman rehetrarehetra mifampizara ny aky zaitra aky fambolena aky gâteau sy ny sisa anareo fa zay zany ataontsika amin'ny 28 mai dia zay zao marina zay tian'ny ranabavy inona tianao ohatrany hoe mbola reny mpianakaviana koa izy zao ny valinao amin'io izay mbola manjazaza mbola vao mety tsy azo ihany ny tiany ranabavy Kodaleoni tenenina hainareo hoe zatra tiany tenenina zahay koa mbola imanina jazaza tsy azoko indray zao zay zay eo hitambarana misy tsy azoko aloha zay mbola tsy niteraka reny mpianakaviana na vao manambady fotsiny dia efa maman ianao efa mère ianao alleloia dia tongava fa mila tsodrano ny fiainanareo dia ho gaga ny vadinareo ny ray mpianakaviana fa nahoany neny zany to fa isy reny be dia be mpanaraka n'izao fandarantsika izao tena azo tsodrano manokana amin'io dia iova misy zavatra iova ao aorianan'io tsy ange tsy avelantsika mihitsy andriavana raha misy eny dinareo izy efa manakaikikaiky ny oreny koa zany dia tonga hoe fa tsofina rano ianareo reny mpianakaviana rehetrarehetra azoko amin'izay ny tiany ranabavy Kodaleoni tantarainy zareo mbola reny fa azoko amin'izay dia rehefa antsika ny amin'ny MP zay rehefa aveo fa afaka
nareo zay reny mpianakaviana namambady fa mbola tsy niteraka na efa maty vady rehefa reny mpianakaviana de tonga avy fa mila tsofina tsy tsy horatetsika mihitsy fa misy zavatra ray ahafahantsika mifanasoa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka de ataontsika foana izany. Halleloja. Tahiny tompoaritsika rehetrarehetra zay no ny programantsika fa andorotsika nomboka ny toroteny fa eno ira aloha tsika de ety amboloany de tiako afarana anao raha androany anao vao tonga eto fa raha ohatra ianao vao andramo vao niaraka taminay teto mety tsy fantatro zay zavatra mety lalovanao natonga anao nitady filazantsara fa za koa teny aminao fa tsy diso lalana akory ianao fa tena eto afaka mahany olanao io fa zao ny lalana misokatra voalohany de amin'ny alalan'ny fandozanao ny zavatra ratsy izay iainanao. De ataontsika tirity de feno tsara ny programme tsika mantsy amin'ny weekend lavalava io hitsangana ny Akido Orcas amin'io weekend lavalava io mantsika misy batisa ho tanterahana ho tenenareo tany ny anaran'ny olona ho atao batisa fa raha sitrapon'Andriamanitra zany hoe sitrapon'Andriamanitra fa raha ohatra ka tsy misy fiovana de eo amin'ny olona roa na telo ataontsika batisa amin'ity volana mety. Halleluja. De ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay amindao ary anao hiritsika de ao ny anira hidravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny Jesosy daholo mahereza daholo. Okay.
Alleloia. Teo sambatra be ianao a. Raha teo sambatra ianao dia manao ohatranay ndao anaraka an' Jesosy irery ihany. Tsika ngiravana tena sambatra. Tena teneniko anao hoe tena sambatra tsika miaraka amin'i Jesosy. Sambatra tsika manompo an'Andriamanitra. Alleloia. Andao tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dia minofinaritra tsika rehetrarehetra. Miverina eto rehefa avy eo a. Tena mamy ny rima izao sady mampitonga saina. Bebe olona mihazakazaka mitady zavatra hafa. Fa mety mahita tokoa ilay hira fa mandalo sy miserana ihany. Ny fahasambarana, ny zavatra hitin'ny vola, ny vola tsy hoe mitondra alahelo, tena mitondra faliana ny vola. Mitondra fifaliana ny voninahitra fa mandalo sy miserana ihany ireny. Za be dia betsaka ny olona hitako nanan-katao, nanam-bola. Fa na le vola mandalo, na le olona no mandalo. Tamin'iny 2020 iny isan'ilay olona député zay maty, namako be izy iny. Fa nanam-bola ary tena niazakazaka nitady vola. Ary tena nanana ny vola. Fa indrisy, izy ny nandalo, le vola nipetraka mbola le vola teo, fa izy indray tsy nafajanona. Fa ianao raha teo sambatra, dia ndao hanompo an'Andriamanitra. Ndao hiara-dalana amin'i Jesosy tsika. Fa ny fifalianao miankina aminy sisa. Ny fahasambaranao ao aminy. Naiza naiza misy anao, ninona lovanao mahatsapa fahasambarana foanao. Ary tadidio fa na miala eto ary ianao dia fantatrao ny tokony alehanao. Alleloia. Tahitompantsika rehetrarehetra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika dia avy eo miverina eto ihany mamelabelatra ny toriteny. Dao ary ampandrosotsika mampionina izy ity moa mety misy fotoana tsisy arahaba, tsy miarahaba mampionina anatin'ilay toriteny. Ny antony dia izao, reto toriteny reto le nandeha tamin'ny heriny izao tsika efa ohatr'izay dia androany koa mbola izay koa. Dia amin'ny heriny koa mbola hitsongo toriteny anankiray amin'ireny atao mampionina rehefa anaty vavaka maraina. Maro nareo mpanaraka vavaka maraina eto dia toriteny nareo izay efa mpianana dia toriteny izany efa henonareo anaty vavaka maraina. Fa mahasamihafa azy, izy famelabelarana moa misy aminareo koa maro maromaro mety mbola tsy afaka manaraka amin'ny vavaka maraina dia tsy fantatra hoe misy toriteny ohatr'izao. Za misy moa zany nangataka tamin'ny alao mba ho velabelariko izy satria mahafinaritra ilay ten'Andriamanitra izay entiny ao amin'ilay izy mahakasika. Dia tsy tiako, misy fotoana mba tiako ianareo mpanaraka amin'ny vavaka fiambenana izay tsy voatery manaraka ny vavaka maraina nareo ny tonga eto, dia mba tiako nareo izarana an'izany teny izany ihany koa moa miampy famelabelarana ilay izy. Dia azagaga zany nareo tsisy arahaba intsony mampiona satria ao anatin'ilay fandarana izy efa miarahaba izy any amin'ny voalohany. Dia amin'ilay toriteny izy efa tsy miarahaba intsony. Dia izay, tsy hoe tonga tsy miarahaba namantezitra na mahaveloma tsy lasa tsy manao veloma namantezitra fa faly be izy zaranareo ilay toriteny fa niarahaba. Tonga dia za miteny hoe tahiny tompo daholo nareo ozy mampionina dia andao ary hihaino toriteny isika rehetrarehetra. Amen. Mijery ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Ifampahelezantsika indray androany. Ten'Andriamanitra jerentsika dia ao amin'ny Samuela voalohany novakitsika androany. Samuela voalohany toko 17 dia andinin'ny 2 ka hatramin'ny andinin'ny 5 novakitsika. Samuela voalohany toko 17 andinin'ny 2 ka hatramin'ny andinin'ny 5. Ny soranao dia mivarika izao miara Jesosy. Ny nampibebahan'i Samuela amin'ny Israely sy ny nandresen'ny Filistina ary ny nitsaran'i Samuela ny Israely. Alleluia. Amin'ny anarana Jesosy. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra eran-tany Kiriata Jearima ny fiaran'ny Jehova dia 20 taona
ary taranak'Israely rehetra nalahelo an' Jehova ary hoy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra raha mivelona amin'ny Jehova mifonareo rehetra tokoa ary ianareo dia ary io hiala aminareo ny Andriamanitra hafa sy ireo azy taty ka ampiomany ny fonareo an' Jehova ary eo kizy ihany no tomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy io dia nanary ireo bala sy Astarte ny zanak'Israely ka nanoloko an' Jehova irery ihany ary hoy Samuela voroy ny Israely rehetra ho an'i Mispa dia hivavaka amin'ny Jehova ho anareo aho. Halleluia, amen. Ny ten'Andriamanitra manao hoe nalahelo an' Jehova ny Israely fa naninona nalahelo an' Jehova ny Israely ny havana malala olona malahelo izany olona lavitra izany ianao zao malahelo ny havanao dia satria lavitra anao ny havanao tsisy olona mihitsy zany hoe mifanakaiky dia mifampalahelo izany fa satria lavitra n'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nalahelo ary tsy vitan'izay fa ovakitsika ao aloha ao tsy zanetsika manontolo fa zanetsika hoe fa naninona ny zanak'Israely ny tena nalahelo an' Jehova tokoa nisy antony tao ry havana malala ao amin'ny aloha ao ao amin'ny Samuela voalohany toko fahaefatra dia niady tamin'ny Filistina zanak'Israely indro niady tamin'ny Filistina zanak'Israely dia resy foana ary zareo nalefa aloha niady voalohany dia hoe ten'Andriamanitra hoe Samuela voalohany hoe toko fahaefatra vakintsika retivety andiny voalohany ary tonga tamin'ny Israely rehetra ny tenin'ny Samuela dia nandeha ny Israely hiady tamin'ny Filistina ka nitoby teo amin'ny Ebenezer ary ny Filistina kosa nitoby tany Afeka dia nilahatra ny Filistina hiady tamin'ny Israely ary rehefa raikitra ny ady dia resy Filistina ny Israely ka nahafatesany toko 4,000 ny miaramila nilahatra tany an-tsaha resy ny Filistina ny zanak'Israely ry havana malala resy ny fahavalo maty daholo ny miaramila 4,000 tsisy niangana dia teo ny havana malala dia tonga saina ny zanak'Israely hoe fa naninona tsika ny resy ahoana ary izany ohatrany tsy normal ohatrany tsy milamina fa ahoana koa tsika no resy ny Filistina anefa ny Andriamantsika nge mahery ny Andriamantsika nge lehibe izy tsy mahafantatra an'izany Jehova fa resy havana malala zareo dia tonga saina izy ary ianao koa rehefa misy zavatra mahazo anao ka hitanao mihitsy hoe mitady resy ianao hitanao mihitsy hoe tena resy ny fiainanao dia mbaly apa na tonga saina aza vela andeha fotsiny amin'izao ny fiainanao fa misy antony ao misy zavatra ao ianao tsy tokony ho resy izany ianao raha kristiana ianao no resy ny fiainana dia mila mieritreritra ianao tonga avy ianao saina fa misy zavatra mila amboarinao fa teto ny zanak'Israely dia tonga saina ry zareo dia jerentsika nge ny andininy fahatelo amin'ilay Samuela voalohany toko fahaefatra teo hoe ary rehefa tonga tany an-tombo ny olona dia hoy ny olona Israely nahoana ny namelantsika teo alohan'ny Filistina Jehova androany fa maninona ho sisiny Jehova no namelantsika ho resy teo alohan'ny Filistina andeha alaitsika avy amin'ny silo eto amintsika ny fiaran'ny fanekeny Jehova ka raha tonga eto amintsika izany dia hamonjy antsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika izy tapa-kevitra ny zanak'Israely fa haka ny fiaran'ny fanekena ny fiaran'ny fanekena dia endriky ny fanatrehan'Andriamanitra fa kay ny fiaran'ny fanekena ravana tsy teo amin'ny zanak'Israely tsy teo amin'izareo ilay fiaran'ny fanekena dia iny ny tonga tao anatin'ny sainy voalohany andao aina nalaina iny fa tena iny tsy teto mahatonga antsika resy dia lasa ny azakazaka naka fiaran'ny fanekena tokoa ny zanak'Israely nalaina avy tany asilo ny fiaran'ny fanekena dia nampidina teo amin'ny taniny dia tonga teo dia falifaly halleluia tapavelona ny fiaran'ny fanekena endriky ny fanatrehan'Andriamanitra tsy ny fiaran'ny fanekena no Andriamanitra fa ny fiaran'ny fanekena dia endrika hoe rehefa eo ny fiaran'ny fanekena dia ohatrany hoe eo zany ny fanatrehan'Andriamanitra dia faly ny zanak'Israely rehefa avy nakany halleluia ry havana malala dia
Fakitsika eny andiny fadiny amin'izay mazava tsara amintsika mihitsy ilay tantara. Fakitsika ilay Samuela voalohany toko faefatra teo andiny fadiny sokafo mihitsy baibolinao raha afaka manokatra ianao raha any an-trano ianao raha any am-piasana ianao na eny an-dalana tsy maninona mihaino tsara fotsiny ianao. Ary rehefa tonga teo an-tombo ny fiarany fanekeny zao dia niobo mafy ny zanak'Israely ka dia nanako ny tady. Halleluja! Nisy fifaliana lehibe satria tafaverina ny fiarany fanekeny. Tena ravoravo tena azontsika amin'izay fanesena fa tonga ty zavatra ty miaraka amintsika Jehova eto amintsika amin'izay ny fanatrehana eto amintsika amin'izay ny fiarany fanekena azontsika antoka fampandresitsika. Dia toyany andiny faheniny ary rehefa reny Filistina nioby eny Filistina zany ilay zavatra nataon'ny zanak'Israely tena reny zareo mihitsy dia hoy izy inona re zany ioby mafy eny atobony Hebreo zany ary fantany fa tonga ao atobony fiarany fanekeny Jehova. Dia raiky tahotra ny Filistina ka nanao hoe Andriamanitra ny tonga ao atoby. Ary koa izy mahita loza sika fa tsy mbola nisy toy izao. Mahita loza sika iza namonjy atsika amin'ny tanan'ireo Andriamanitra mahery reo no Andriamanitra izay nameno ny Egiptianina tamin'ny kapoka rehetra tany anefitra maherezy. Areo ka hitombanday anareo Filistina. Fandrao anompony any Hebreo nareo tahaka ny nanompony anareo misy eo lehilahy anareo ka miady. Reny ny fahavalo rehefa tafaverina tao ny fiarany fanekeny tena tahotra ny Filistina satria eny zareo avy any hoe misy fiobira be, misy miorakoraka be, misy falifaly be. Tena tahotra izy satria ao ko fantatrao fa ny fahavalo rehefa ny devoly rehefa mahafantatra tsara ny herin'Andriamanitra fantany tsara mihitsy ny tantara. Reo izy izy reo io Andriamanitra io izy no namonjy any zareo teo amin'ny tanany Egiptianina. Namelokapoka ny Egiptianina izy izy matahotra tsika miorooro ny Filistina rehefa namalany. Dia inona natao? Mifampahery izy. Fampahery ny devoly koa mifampahery sika reny no mifampahery sao ianao gaga. Fa ny devoly rehefa misy fahavalo ngezangeza eo anoloana eo dia izy koa mifampahery mifanohana koa izy. Dia hoy izy zareo mifampahery mahereza ny Filistina ao ka hitombana. Zany hoe nisy ampiakarana moralina be tao anatin'izany. Nisy mety nisy fiofanana kely nampiana mihitsy ny fiofanana nampiana mihitsy ny paikady mba hafahana andresy satria negeza ilay fahavalo. Lasa nisy fiarany fanekena tao amin'ny zanak'Israely fa tsy ilay zanak'Israely teo intsony. Dia nifampahery koa ny fahavalon'ny zanak'Israely rehefa namalama. Tsika amin'ny fotoantsika mivavaka dia fantatry ny devoly ianao hoe mivavaka. Fantatry ny devoly tsara ny Andriamanitra ivavahanao fa Andriamanitra mahery Jehova. Ary rehefa fantany Andriamanitra ivavahantsika dia izay mahatonga antsika hoy ny tena Andriamanitra hoe ianareo mijoro tsara mitandrema sao lavo. Izay manao ny tena no mijoro ny tena Andriamanitra mitandrema sao lavo. Satria rehefa mijoro tsara ilay olona rehefa hitany fa manomboka manompo an'Andriamanitra ilay olona dia ampitombony koa ny heriny ahafahany miatakehany ny olona iny. Izany hoe rehefa mahatonga antsika mivavaka ohatr'izao foana dia manovo hery foana mba ahafahantsika mandresy. Halleluja! Tena tahotra raha namalala ny Filistina. Ary andininy fahafolo bakitsika amin'ilay Samuela voalohany toko faefatra teo ihany andininy fahafolo. Ary miady ny Filistina dia resy indray ny Israely samy nandositra ho any andahiny avy izy rehetra. Ary be dia be maty. Dia lehilahy 3 alina mandeha tongotra tamin'ny Israely no miapatrapatra. Dia lasakibabo ny fiaran'Andriamanitra. Ary maty izy rahalahy zanakely dia Hofini sy Fineasy. Loza rehefa tena loza. Fa resy indray zanak'Israely. Be dia be maty izy tena Andriamanitra. Miapatrapatra ny faty. Ary izao tsy vitany resy fotsiny zareo fa voababo ny Filistina hatramin'ny fiaran'ny fanekena na alainy rehefa nalay fiaran'ny fanekena mety teo izy no mba ohatran'ny hitako tena ho zay sitiavan'ireo tao io ny orakorahan'ireo tao alaivo io
dia mentiny le izy no baboiny ny fahavalika ny fiara-ny fanekeny. Ry havana malala, nazava teto, nazava fa aika ny zanak'Israely hafana. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ity firenena ity dia manompo manaja hamoniny fa ny fony kosa lavitra. Andriamanitra nafantatra fa ny zanak'Israely lavitra an'Andriamanitra, tsy ny fony no mitady an'Andriamanitra. Nalainy fotsiny ilay fiara-ny fanekena dia neritreritra izy fa handresy. Tonga teo any ny fiara-ny fanekena dia neritreritra izy fa handresy, fa ny fony ry havana malala nanidina lavitra an'Andriamanitra. Araka ilay teny vakintsika tao amin'ny Samuela voalohany toko fafito teo, moa Samuela manao hoe raha hiverina amin'ny Jehovah ny fonareo tokoa ianareo dia ario ny Andriamanitra hafa rehetra dia ny bala sy ny astara. Aika reto Israely any reto nanompo bala dia nanompo astara. Fa inona fotsiny nataony? Nalainy fotsiny ny fiara-ny fanekeny Jehovah, napetrany teo dia nieritreritra izy fa handresy ny Filistina. Ry havana malala, izany zany teteny amintsika ny fihetsiketsehana ataontsika ry havana, ny maha-kristianina tsika, ninona fihetsiketsehana ataonao na anao iny ianao hoe anao kristianina dia ataonao daholo izao fomba-pivavahana rehetra izao. Dia mira fiderantsika dia manao asan'Andriamanitra tsika dia mizara teny amin'ny mizara toriteny tsika na mizara teny amin'ny Facebook tsika na manao ina na manao iny dia hitany devoly tokoa fa io ianao fa mizara toriteny, hitany devoly tokoa io ianao fa manao ira fiderana. Fa zao ry havana malala, any amin'ny vokatra ihany ny afantarana an'io. Inona ny vokatra? Inona ny zavatra nentiny ilay fanompona nataonao? Resy ve ianao sa mandresy fotsiny teo alohan'ny Filistina? Izay ihany no mikaonty, izay ihany no mikaonty. Ny devoly tsy miraharaha, izay fomba fanomponao eo ny orakoraky ny zanak'Israely izany enony izany ry havana. Natahotra ihany izy tao voalohany fa zao tsy nampihemotra azy tsy ady izany. Tsy hoe natahotra ny Filistina dia niteny tena anao milamina fa tena anao tsika tsy manafika anao tonga dia mibaboka. Tsy ry havana malala, ny Filistina dia efa vonony ady, vao homana ny ady ireo. Ny devoly ry havana malala dia miady mandrakariva. Izay ny asany, manohitra mandrakariva. Ka itsika raha fombafomba nentinao mivavaka, raha fihetsiketsika ivelany nentinao mivavaka, toy sisy ianao hoe izany efa kristianina, etiketiny na kristianina anao, za te hiteny aminao any amin'ny vokatra mifankahita ozy ny Filistina. Hotafiana ena anao any amin'ny vokatra tsika mijery. Inona ny vokatra? Fa lavo ny zanak'Israely, resy ny zanak'Israely ry havana, mahavariana. Tsy hoe ny fiara-ny fanekena, ny fiara-ny fanekena nge ry havana malala tsy inona Andriamanitra koa e. Fa ny zanak'Israely efa zatra nanompo bala sy astarta dia mieritreritra hoe iny le fiara-ny fanekena iny zany dia iny ndray zany no Andriamanitra. Tsy iny no Andriamanitra fa Jehovah dia ao an-danitra ny toeran'i Jehovah. Andriamanitra dia ny fotsika ny mahita an'Andriamanitra, ny fotsika ny afaka manakaiky na lavitra an'Andriamanitra ry havana malala. Dia marina ny tenin'ny Samuela manao hoe raha hiverina amin'ny Jehovah ary ianareo. Teto vao mipotra amin'ny marina. Ary eo amin'izay ary izy Samuela ny bala sy ny astarta dia Jehovah irery ihany tompony. Fa raha tsy izany dia mbola resy indray nareo. Ry havana malala, za teteny amintsika androany andro farany izao. Ary izao andro farany izao ry havana, tsy fotoana intsony izao fanaovana kitoto. Izay dia miteny foana amin'ny ara-panahy. Tsy fotoana intsony izao ry havana. Mbola eritreretantsika anao kisangisangy an'ity fivavahantsika ity ry havana malala. Fa ny Filistina ao ambadimbadika ao dia manana fitaovam-piadiana maivay ary izy dia miomana isan'andro, manana paikady isan'andro entina anafihana sy anabona ny zanak'Israely. Tsy maintsy mandeha miady izy, tsy mipetraka izany izy, tsy maraiky ho babonao fotsiny amin'izao izany izy. Tsy hoe mahita ny fihetsiketsehantsika fotsiny izy dia milefitra. Fa ny Filistina dia miady ny ataon'ireo, manafika ny ataon'ireo, manao ataky ny ataon'ireo. Fa zao inona ny vokatra eo aminao? Inona ny vokatra voarainao? Mandresy ve ianao?
ny fivavahanao io ve ampy efa ampy ve io fomba fanomponao an'Andriamanitra io ve efa ampy andresenao ny Filistina fa teto ny zanak'Israely dia zanak'Israely fa izy akay Jehova ny Andriamanitra n'Israely ny apany zanak'Israely izy taranaka voafidy reo nga reo riavana tsy aitilisa hoe ny ten'Andriamanitra taranaka voafidy fa zao misy fotoana ny taranaka voafidy misy fotoana kay ny kristianina tsy omban'Andriamanitra satria nahoa lavitra n'Andriamanitra fa teto nalahelo amin'ny Jehova amin'izay zanak'Israely na tsy ary nalahelo fa anatin'ny fony zay vao vonina ibebaka zay vao vonina anatony hoe Jesosy Jehova reto amin'izay zay fa tena ho arenay ny Andriamanitra tena anompo anao amin'izay zay ary nitoy an'io tantara io dia nandresy amin'izay zanak'Israely rehefa namalala zay ihany angeny tadiavin'Andriamanitra Andriamanitra tsy mitady zavatra hoe sarotra aminao zany izy fa ianao hanompo azy amin'ny fonao no tadiavina ianao tena hikajakaja amin'ny fonao rehetra ny tadiavina alleloia tsy fombafomba fa tena fivavahana tsy endrikendriky ivelany fotsiny fa tena fivavahana ny anaty firetana ny anaty fitiavana ny anaty alleloia fa rehefa tianareo rehefa tiatsika Andriamanitra riavana malala aritsika ho azy engeny Astarte aritsika ho azy engeny Bale fantatritsika efa tsy nahavory antsika reny dia manompo an'Andriamanitra manao sitrapono ho azy tsika rehefa tia azy tsy entanina koa ianao dia manamasy tena tsy entanina koa ianao dia mitandrina ny lalanao tsy ho voaloto satria tianao Andriamanitra alleluia tianao Jesosy ny fanapahairanao izay tenin'Andriamanitra nizaraina teto izay androany alleluia zay moa le tapaka satria tao anatin'izay izy nanolotra hira dia zay dia mbola soloko vava ihany koa izy hoe samy mahery ony samy hita iny tompontsika rehetrarehetra alleluia mino fa nakasika antsika izany tenin'Andriamanitra izany za moa nareo menao n'iny vavaka maraina iny dia betsaka amintsika no mitovy hoe samy any am-piasana ny anaty toeram-piasana any dia za anatin'ny toeram-piasana any no mare an'iny fandarana iny ary ny anao an'izay toriteny izay dia tena lasa ny fisainako hoe ny zanak'Israely sady nanompo an'Andriamanitra no nanompo amin'ny Bala sy Astarta sady nanao izay nahafaly an'Andriamanitra no nanao izay tsy nahatezitra ihany koa any Bala sy Astarta misaotra ny mampino aloha tsika tanatin'le toriteny noro malala seheno tahiny Jesosy noro malala seheno Jonatana Amsirandry zay mbola tsy vorapako ny teneniko misaotra ny vavaona ara-pianareo koa tao ambonimbony tao tsy haiko io tahito Fintso Olikaranoroso nisy nara-pianareo zay tany ambony tany fa tsy hitako tao anaty toriteny tao izy tsy hitako tany ambony tany alleluia dia misaotra mampinontsika tamin'izany tenin'Andriamanitra zany fa dia tena mampahery ary matoky sy mihintsika fa mahakasika antsika rehetra zany dia Andriamanitra manankirepasoavana ane mampino namaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto indray dia mitombozitra dia mitombo fa soavana dia ampiasain'Andriamanitra foana ania ianao lay tenin'ny Samuela izay teny voazatoetra tenin'Andriamanitra Andriamanitra nampiteny an'i Samuela ny teny nanao hoe raha miverina amin'ny Jehova amin'ny fona rehetra anao satria fantatry Samuela fa niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely mahavarina tokoa ry havana fa tahaka ny hafa-baraka Andriamanitra tamin'ity Samuela voalohany toko faefatra satria resiny mpanompony resiny zanany novidiany zay tsy resy atraizatraiza relaza zany hoe
Efa ambiora tany tompo efa ambiora sotrany laovilia efa ambiora le vaovao teo tany Jesosy ianao maharetatra amin'ny farany taiza ny toerana nalehan'ny zanak'Israely taoriana nivoahany tany amin'ny tany Egypta de saika nandresy foana izy matoa zay ny zanak'Israely resy de tsy fotin'Andriamanitra ary tsy Andriamanitra tokony menatsiny fa ny zanak'Israely no nanaonao foana tao ambadika tao nisy zavatra nataony tao ny fanalavitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra na tonga azy ireo resy tafasiaraka tamin'Andriamanitra. Le Samuela voalohany toko fahavalo teo de zao andeha hivoaka hiady ry zareo taka n'isan'andro de natoky fa hivoaka mpandresy. Samsona ngeravana mba ohatr'izany koa nandresy foana Samsona azo jerentsika zay tantara zay nandresy foana Samsona fa avy eo resy azo jerentsika tantarany Samsona isaky ny miady Samsona de maharesy foana milatsaka tamin'ny fanan'Andriamanitra fa rehefa taty arina any amin'ny mpitsara toko fa 9 de zao ny zavatra nitranga voatapaky i Delila ny volony de tsisy heritsony izy de io tena nivanitra any amin'ny Samuela any amin'ny mpitsara toko fa 9 andininy fa 20 tapany faharoa hoy izy Samuely mivoaka taka ny teo aloha ka hetsika ny tenako efa zatra nandresy saingy indrisy hoy ny toy any tantara ka ny tsy fatany fa Jehova efa niala taminy de tsy navita nininona tsony Samuela i Samsona tsy navita nininona tsony Samsona izay efa zatra navita zavatra satria Jehova niala taminy. Jesosy amin'ny teny amintsika foana izy nareo raha misaraka amiko de tsy mahay manao na inona na inona zatra nandresy ny olona anankiray miaraka amin'Andriamanitra fa rehefa miala amin'Andriamanitra de manomboka mizatra faharesena ary raha androany ianao tafiala tamin'Andriamanitra tsy haiko fotoana firy mety natafalanao tamin'Andriamanitra za mino fa tsy nahita fandresena anao teny amin'izay nalehanao rehetra de azo amenao tsiny ny tenanao azo amenao tsiny ny patron anao raha ohatra tsy nampahomby ny asanao azo amenao tsiny ny vadinao aza ahilika any amin'ny zanakao sy ny manodidina anao fa tsotra fotsiny Jehova niala taminao ary raha mbola tsy veriny ianao tsy hoe sanatria manozona anao na mirary zavatra ratsy aminao fa hanomboka eo de hizatra faharesena indray ianao ivoaka taka ny teo aloha izy Samsona saingy tsy fantany fa Jehova niala taminy teto de nandefasan'Andriamanitra ady teo anoloan'ny zanak'Israely tonga ny Filistina izay Filistina tokony ho resy ny ara-dalàna ary Filistina reo mahafantatra ny zanak'Israely sy ny hery ao anatiny fa nitsapatsapa ihany ny Filistina hoe andao hiady ihany misy fotoana tsika velan'Andriamanitra tsapatsapan'Andriamanitra amin'ny ady mba hahafahantsika mandrefy mba hahafahantsika mandrefy ny taha-pifandraisantsika amin'Andriamanitra araka ny teny mampety raha resy ianao kristianina resy de mieritrereta andefasan'Andriamanitra ady de iny ianao fa resy de eo zany voarefy fa tsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao de resy ny Filistina ny zanak'Israely ary tsy vitany resy fa tahafatesana tokony ho 4,000 lahy fa tiantoka nge zany raha vana malala 4,000 lahy maty sady resy zany no mitondra takaitra. Andiny fahatelo am'le Samuela voalohany toko faha 4 rehefa tonga tany an-tompony ny olona de hoy ny olona Israely nahoana ny namelantsika teo anoloan'ny Filistina Jehova androany eo zany le mandiny tena
inona no nahatonga antsika resy tamin'ity androany ity de nisy ny teny tsy nitondra fiara ny fanekentsika tena zay marina fiarany fanekena zange ohatrany efa anaty fivorianao misy olona ohatry zay raha efa zatra mivorovoro miaraka amin'olona anao misy olona anankiray izao anaty fivorianao de izy io mieritreritra mihitsy izy tsy de hoe misaina be manaona mandrazondrazona zay zavatra teneny io de misy fotoana mivory de rehefa mivory mantsy ny samy manome ny hevitra ana ny hevitra reo lahy am'ty zavatra ohatry zao ty de samy miteny mihemony za aloha lahy tena resy lahatra amin'io fa tena mety io a sasateny de samy manome ny ohatra za resy lahatra amin'io satria zao de miteny sa za ndre tsy resy lahatra amin'io satria zao ana ny hevitra reo za zany tena tazomiko hatramy farany fa tsy resy lahatra ndrendray za ko tazomiko hatramy farany fa resy lahatra de misy rahalahy anankiray zay tadidiko foana rehefa izy ny asiana miteny de le hevitry ny olona rehetrarehetra zay teo izy any amin'ny farany foana izy miteny le hevitry ny olona rehetrarehetra teo de tsaratsara amin'ny hevitry ny olona anao tambany za aloha mieritreritra hoe resy lahatra satria za koa mitovy hevitra amin'ny anina hoe anina nefa koa ohatrany marina ihany le teniny anina ohatrany izy zany eo le tsy manana hevitra teto zao de izy olona zange ohatrany efa nandindondindona anany fiara tena fiara fanekena rehefa nivory zany ny olona de nojerena fa tsy ampy fiarany fanekena tsy teo ny fiarany fanekena ary marina zany samy mitadidy tena marina tokoa zany satria zao tsika ngiatra am'izay isaky ny mandeha na mididina ny Jeriko ary tsika tamboho be any Jeriko iny ary nirodina satria niny tsika ngeto tondra fiarany fanekena ny fiarany fanekena araka ny didin'Andriamanitra de tamin'ny nodidina impito ny tanàna ny Jeriko ny zanak'Israely de ny fiarany fanekena no nelo lalana inona moa fiarany fanekena safady misy miteny zay zange ohatra efa mahamahana ihany tsy maintsy misy azay olona mahamahana zay efa nandindondindona nala izy hitako nge za ohatrany tsy matomony kay fiarany fanekena fa za moa tsy niteny taminareo fa sao de menareo tsiny ave fa efa tokony teneniko any tak zay any zany ny teneniko zao zavatra nitranga teneniko anareo inona ny atao hoe fiarany fanekena fiarany fanekena de anisan'ny fanaka sarobidy indrindra tao amin'ny baiboly ary any amin'ny Exodosy 5:20 tsika mahita any amin'ny Exodosy 5:20 de zao no nataon'Andriamanitra vitsika no teny hoe any amin'ny 9:9 Exodosy 5:20 9:9 hoy ny ten'Andriamanitra nasen'Andriamanitra zao nasen'Andriamanitra anao fanatitra aloha ny olona any amin'ny adilvola Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe miteny amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho azy izy de avy amin'ny olona rehetra zay apirisiany fony no andraisinareo ny fanatitra ho azy ary zao ny fanatitra zay horaisinareo aminy volamena sy volafotsy sy varahana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy hoditr'ondry lahy izay efa nomenaina sy hodi-takasy sy hazo akasia sy diloilo atao fahazavana sy zava-manitra diloilo fanosorana sy hodidika azo mampofona vato sy berilla sy vato ratsaka antranontranony avy amin'ny efoda sy amin'ny sarotratra ny fanatitra nasian'Andriamanitra natao zany de misy zavatra ilain'Andriamanitra azy alleloia 9:9 ary asovy manao fitoerana masina ho ahy izy de honony eo aminy araka zay rehetra asehoko anao de niendriky ny taberna kely sy niendriky ny fanaka rehetra momba azy de araka zany no anaovanao azy Andriamanitra zany ny teny tamin'ny Mosesy hoe teneny zanak'Israely fa za te hitoetra eo amindry zareo fa asevy manao fitoerana masina ho ahy izy de ny fanaka izay naseny namboarina dia ny fiaran'ny fanekena hoy ny tena Andriamanitra ny mandiny fa 2:20 amin'ny Exodosy 2:20 teo ary ao ny iona amiko ianao ao ny iona aminao a ka ao ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana no itenenako aminao de ao anelan'ny kerobima roa izay ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona io le atao hoe fiaran'ny fanekena na fiaran'ny didifolo eo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona ka ho lazaiko izay rehetra andidiko anao ho lazainao amin'ny zanak'Israely
Andriamanitra zany no miteny hoe manaova fiaran'ny fanekena de onona eo ao no itoerako. Andriamanitra any an-danitra fa entin'Andriamanitra iteny hoe eo asiako ny fanatrehako, asiako ny fanatrehako. Fa izao tsy io nefa ny Andriamanitra araka ny teny mampiolona teo. Ny olana de izao nivadika tao amin'ny andron'ny mpitsara rehefa nanomboka nangatsiaka ny fitiavan'ny zanak'Israely an'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Samsona, de lasa tsy de tia an'Andriamanitra nangatsiaka tamin'ny n'Andriamanitra ny fon'ny olona, de nanomboka ny redareda tany amin'ny fiaran'ny fanekena ny nomboka tany notodian'ny mason'ny olona. Ny ten'Andriamanitra hoe ary ao anatin'io fiaran'ny fanekena io mbola tsy fantatrao de reto ny zavatra ao amin'ny Hebreo iny atsika maka tena andriamanitra atsika am'izay azonareo tsara ny atao hoe fiaran'ny fanekena sao de vita fiarakodia nareo. Amin'ny Hebreo 7:7 hoy ten'Andriamanitra izany ny firafitry ny tao amin'ny tempoly aloha. Hebreo 7:1 koa na de ny fanekena voalohany aza tsy nisy de nisy fitsipika any amin'ny fanompiovana ary nisy fitoerana masina momba ny ety-tany. Fa nisy taberna kely voavoatra ny efitra voalohany le atao hoe fitoerana masina izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny natambatra ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa kosa no nisy ny taberna kely izay atao hoe fitoerana masina indrindra. Io le efitra lamba, io le lamba le tritra tamin'i Jesosy maty no tonga antsika afaka miditra io fitoerana masina indrindra. Ka fitoerana masina indrindra tsy misy tafiditra ao fa tsy misorona be taloha. 9 ary nisy lovia volamena fandrona disti-kazo manitra sy fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa ary tao anatin'io anatin'ny fiaran'ny fanekena zany io tsy hoe sanatria vatapaty fiaran'ny fanekena misy zava-tsara vita eo reto ny tao nisy vilany volamena izay nitoeran'ny mana. Ary raha makitsika any amin'ny apokalipsy any de mbola hita any fa rehefa ao an-danitra atsika de ahita ny fiaran'ny fanekena de ahita an'reto zavatra reto vilany volamena misy mana izay tsy mety loha. Eto kilazana ny hoe ny mana de anisan'ny zava-masina nomen'Andriamanitra atsika. Teny Arona izay mitsimoka ary le teany Arona anaovana fahagagana iny mbola tsy maina fa mbola mitsimoka ary ao an-danitra iny amin'izao fotoana izao. Fa io koa tao anatin'ny fiaran'ny fanekena. Ary ny vato fisaky ny fanekena. Inona moa vato fisaky io? Io le nentin'ny Mosesy nidina avy any an-tendrombohitra. Ny ao tamin'Andriamanitra de misy ny didy 10. Le vato fisaka anankiroa misy didy anankenina avy, didy anankidimy avy azafady de ny didy 10. Ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io. Halleluja. Zany hoe ireo zavatra renao ireo zany voalohany indrindra azadino ny mana isan'andro de ny tenin'Andriamanitra. Azadino fa nandefa zava-tsara pito atsika Andriamanitra. Faharoa azadinao fa ny fahagagana mbola misy foana. Aza tsika tsy takan'ny fiangonandehibe anankiray milaza hoe tsy misy zany intsony ny fahagagana, tsy misy zany intsony ny resaka fanahy masina zany. Tsika arakaraza Pentecoste tamin'ny 10 volana Jona. Ny mana vilany volamena misy ny mana de entin'Andriamanitra ampahatsiarovana atsika fa namelona atsika tany an'efitra Andriamanitra. Ny teny Arona de entin'Andriamanitra ampatsivana atsika mbola mitsimoka io. Zany hoe zavatra tena mbola maniry, mbola velona, hazo mbola maniry entin'Andriamanitra ilazana amintsika fa mbola tsy foana akory. Ny fahagagana mbola misy fahagagana zao tsika iainantsika zao. Mampiray anao le mandalo ady be na de mesazy ankeo iny fa fahagagana ny lasanao azakivy fa mbola mitsimoka ny tsy ny teny Arona, mbola velonao ny teny Arona. Mbola misy fahagagana azon'Andriamanitra tao. Ary ny didy 10 de didy. Ianareo mpandraba didy 10 zany de za tena tetenanareo amin'ny alahelo lehibe ny lazako aminareo. Ianareo mandraba didy 10 fa tsy ho any an-danitra ianareo raha tsy miova ianareo. Fa ny didy 10 de masina n'Andriamanitra ary mbola tehirizina any anaty fiaran'ny fanekena zava-tsara bidy amin'Andriamanitra. Zany hitandremantsika ny didin'Andriamanitra. Lalàna fanekena de ny didy 10. Ny olona ambany lalàna nareo tsy maninona mihitsy. Tsy mahafaty ny tenen'ny olona ambany lalàna fa azadinonao miteny amin'ny olona ambany lalàna tsika tsy ambony lalàna akory. Azadino miteny amin'ny olona fa raha misy miaina amin'ny fahasoavana de isika reto miaina amin'ny fahasoavana. Alleluia.
zay zany aloha ny amin'ny fiaran'ny fanekena nasen'andriamanitra mihitsy natao io fiaran'ny fanekena io de entin'andriamanitra ilaza amin'ny olona hoe eo a ny fanatrehany de rehefa enti ny fiaran'ny fanekena iny isaky ny mandeha miady tonga de mirodany mandany Jeriko satria fiaran'ny fanekena miaraka isy fanatrehan'andriamanitra am'izay zavatra ataon'ny olona zany de misy fanatrehan'andriamanitra de eo ny fiaran'ny fanekena de zao ny olana am'izay raha iverina tsika ny am'le Samuel voalohany resy ny zanak'Israely de io zay zareo inona naresatsika adinontsika fiaran'ny fanekena de any amin'ny andininy fahatelo andeha alaitsika avy any asilo eto amintsika amin'ny fiaran'ny fanekena Jehova ka raha tonga eto amintsika zany de amonjy atsika amin'ny fahavalontsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika jerenao tsara io fehezanteny io ozy zareo andeha hoentotsika eto amintsika amin'ny fiaran'ny fanekeny Jehova ka raha tonga eto amintsika izany zareo le fiara fa tsy Jehova lay fiaran'ny fanekeny Jehova ohatry ny hoe za zany ohatra de raha mitena hoe ny tomobily rado de tsy rado akory fa ny tomobily rado ohatra hoy tena matra ozy zareo andeha hoentotsika alaitsika avy any asilo ny hoeto amintsika amin'ny fiaran'ny fanekeny Jehova ka raha tonga eto amintsika izany zany le izany zany tsy Jehova fa ilay fiara de amonjy atsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika izy le fiara fakio tsara le fehezanteny zay ny dikany fehezanteny io ndeha ho alaitsika amin'ny fiaran'ny fanekeny Jehova ka raha tonga eto amintsika zany fiaran'ny fanekena zany de amonjy atsika amin'ny fiaran'ny amin'ny fahavalontsika amin'ny fiaran'ny fanekena zay zany le zavatra zay no zavatra dikany teny io alleluia de niaraka naniraka anaiky any asilo ny olona lahaka ny fiaran'ny fanekeny Jehova tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobima ary tao asilo teo amin'ny fiaran'ny fanekeny Jehova Andriamanitra izy mirahalahy zanakely sy Ofni sy Finiasa zanakely reto rehefa vakitsika koa ny tantarany alohany de fantatritsika fa nanao zay ratsy indrindra teo mason'Andriamanitra satria zareo no mpisorona ny andron'ny tempoly de etretinao fa tena nao zava-doza tao amin'ny tempoly misy anabavy ohatra manatitra fanatitra dia vetavetaindry zareo de anaovany firaisana ranofo amin'ny tempoly reo zanakely reo Ofni sy Finiasa zany hoe tamin'izany fotoana zany ry havana de voatsiratsira Andriamanitra eo ihany le fiaran'ny fanekena eo ihany ny tempoly fa mpisorona mihitsy no manao zavatra tena farak'izay ratsy teo mason'Andriamanitra Andriamanitra iza ry havana no na de teo amin'ny fiaran'ny fanekena zany fanatrehan'Andriamanitra Andriamanitra iza no hijanona am'zany hoe eto zany fiaran'ny fanekena de entinao manao toetra tsy mendrika fiaran'ny fanekena amin'ny tempoly de anao amin'ny tempoly manao zavatra tsy mety de iza nandeha ataontsika re teny Andriamanitra hoe asio fitoerana masina maty de eo anony efa tsy fitoerana masina tsony ary zareo tsy nieritreritra tsony hoe inona ny zava-mitranga fa ny zavatra fantatry zareo io misy zavatra azo tsapain-tanana fiaran'ny fanekena ary manony le tena mampionona teo manao hoe ny zanak'Israely efa zatra kena no Bala sy Astarta de tsy olana taminy tsy nanompo an'Andriamanitra fa nanompo amin'ny zavatra hazo misy takela-bolamena sy kerobima io de ny fiaran'ny fanekena zany hitanareo mialatsiny aminareo amin'ny teny an'ity zavatra ty raha misy katolika eto mialatsiny ny katolika zao efa zatra mivavaka manompo re sarivongany reny mialatsiny zay zava-misy de jerenareo tsara fa ianareo katolika zatra mivavaka amin'ireny sarivongany reny masin-da-piera sa masin-da tsy fantatra za moa tsy voalaka any amin'ny katolika fa fantatritsika mivavaka amin'ny Maria ry Mario andehandeha moa zay ndray andro de katolika io de mihira Mario de mivavaka amin'ny Maria fa za te tena anareo fa tsy sarotra aminareo mandeha mivavaka amin'ny fanompo-tsampy satria moa efa zatra nivavaka tamin'ny sarivongana ary za miteny antsika rehetra fotoana andro farany zao mety misy tezitra raha mahinao an'ity zavatra ity raha marizo fa raha mbola anatin'izany toeran'izany de raha mbola anatin'izany fanompoana sary ny zavatra voasikotra sary anidina izany ianao
de miala am'izany fa tsy mahafonjy anao reny mahavery reny tena lainy zareo fiarany fanekena zany hoe tsisy resaka Jehova tsony fa de le fiarany fanekena ary efa tonga tao tompo ny fiarany fanekena Jehova de niobo mafy ny zanak'Israely rehetra ka de nanako ny tany orakoraka zany fa zao ry havana malala le orakoraka io reny ny Filistina nahatahotra ny Filistina satria nahen'ny orakoraka inony zany ary fantany fa tonga tao atombo ny fiaran'i Jehova de raiky tahotra ny Filistina ka ny hoe Andriamanitra ny tonga ao atomby ary hoy izy mahita lozy sika zao tsy mbola nisy toy zao ny fahavalo ndray teto no natsapa neritreritra fa tonga ao atomby Andriamanitra satria ny fahavalo mahafantatra ny zavatra nitrangatra am'izay fa Andriamanitra mitoetra anatin'ny fiaran'ny fanekena ny zanak'Israely ray havana de mifantoka tany amin'ny fiaran'ny fanekena ny finoany ary le orakoraka amin'io orakoraka tsy nisy dikany orakoraka apokaty be tokony orakoraka nitondra zavatra fa za am'izao teneniko anao anaty nivon'ny fivavahana am'izao fotoana izao mahita ianao hoe feno orakoraka tsy de mitondra makaiza orakoraka gaga ny olona ety ivelany ny tsy mivavaka ay tena hiakatra velona an-danitra ireo olona ao anaty trano orakoraka ireo tena tahian'Andriamanitra be tsisy ohatr'izany ny olona rehetra mivoaka ao nefa frehana taxi be ary le atsasadalana ny andehanana mivoaka avao anefa mivantana eny amin'ny pharmacie mividy fanafody mivoaka avao nefa manao fivadikanana forcé fa tsisy atokana ny tokantrano mivoaka avao nefa mamantana ady sy vonana ny tokantrano mivoaka avao nefa tsy nisy ninona niova fa de miverina mandeha manao ady hevitra anaty ady hevitra politika anaty Facebook any voaka avao TikTok ny mandeha voaloha sy TikTok ohatrany ny rodinina hoe vavaka fa TikTok amin'le ratsy ry havana ny fahavalo natahotra na heno an'le olona nirakoraka fa avy eo fantatry ny fahavalo eny hoe tsisy heriny kory misy orakoraka tsy mitondra ninona makaiza orakoraka mipetsaka fa mifantanina mipetraka inona ny vokatry ny orakoraka orakoram-pandresena re mandresy ve anao sa resy fa io orakoraka io misy eo amin'ny andreny be dia be eo amin'izao fotoana izao ary le orakoraka amin'izao efa tsy mandeha makany amin'Andriamanitra tsony fa makany amin'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana malala aza mba miorakoraka ianao raha tsy fantatrao fa mbola eo aminao Andriamanitra manjary ny tena olana de lasa lasibatry ny fahavalo ny fivavahana kristianina ry havana satria miorakoraka tsisy fanatrehan'Andriamanitra de efa niandry ihany aloha zao tontolo zao sy ny mpanentsika hoe isy zavatra hitrano fa mivoaka avao tsisy ninona ny trano de izy nylay tsy porofoy amiko fa misy Andriamanitra porofoy amiko fa mavonjy fivavahana ho izy ny olona satria inona zavatra hitany tao ambadiky le orakoraka tsisy ninona Alléluia masony Marie les yeux de Marie zany de zao ry havana malala nalaina le fiaran'ny fanekena miorakoraka ny olona nanantena hita zavatra raiky tahotra hatramin'ny Filistina ary natahotra hoe mahita lositsika androany fizy namonjika amin'ny tanany Andriamanitra maherin'ny ireo no Andriamanitra zay namelony Egyptiana tamin'ny kapoka tany anefitra tsy diso zany fa io Jehova io
nampanao ny fiarany fanekena sy nampanantena fa hitoetra ao miaraka amin'ireo zanak'Israely eo fa ny fanontaniana mipetraka mbola eo ve Jehova tsy teo fa fiarany fanekena ny teo. Jehova tao ao an-danitra ary tsy nanaiky anisy ny fanatrehany teo amin'ny fiarany fanekena satria nahoana satria ratsy loatra ny toetrany olona tamin'izany. Andiny fafolo niady ny Filistina teresy ndray ny Israely nefa efa teo le iny nefa teo le fiarany fanekena. Le fiarany fanekena eo ry havana efa nivadika lasa vata sisa. Inona ny farisianao raha hoe na vata mandehandeha anao? Be deaibe ny olona miteny ory dada ohatrany be mpamosavy be teny aiza ny lakroa aiza ny lakroa avoa ny lakroa any dada avoa ny lakroa fa ohatrany tena be mpamosavy ndi ay adimy tsy aty aposika le lakroa ay farena mpamosavy misy matotora vo zay taloha any ambanivohitra de zasy le cousin aby zay na andeha namonjy famadian'ny olona any alavitavitra tany de ody ny arivo de mandalo fasana bediveky zay de olona matao apasana loza tany taloha matahotra matoto de hoe matoto hono tam'izany matahotra sigara de mifoka sigara zay mandalo ny avy sigara roa mihitsy mifoaka matahotra matoto be mihitsy. Ozy ny olona avoa le lakroa fa misy lolo ty tetezany ty aiza ny lakroa mitondra inona moa ny lakroa raha mitondra zavatra ny lakroa tsy maintsy nasiko lakroa teto amin'ny fandarantsika teto ary mety alohany anao fandarana de zao teneko anareo io ny lakroa io je anty daholo ozy izy ny olona misy marina ny olona hoe ohatra zay sampole reny de misy olona zao misy fiangonana de manana an'ireny tsy ratsy akory ty zavatra teneko ty kory manana an'le akanjo fisalorana rehefa manao asan'Andriamanitra ohatra diakona ianao de manao akanjo fotsy pasteur ianao de manao akanjo fotsy de misy samboatsy ny sisa de misy ohatra mpiandry de manana an'le akanjo fotsifotsy akanjo masina moa fiantson'ny zareo azy de rehefa misy asa ho atao de manao an'iny akanjo masina moa zany filazany zareo azy de ndray andro mihitsy nisy olona teny fa izy akanjo masina anao sarotsy ny tondra na tsy afaka manao asa ianao fa izy akanjo masina nareo fa vanomboka ny asan'Andriamanitra. Inona moa zany zavatra ngeza be le akanjo masina stylo alakroa nataoko lakroa teo inona moa zany ny zavatra mitranga inona ny zava-dehibe raha nao asan'Andriamanitra ianao ampivavaka ve sa ianao manao akanjo masina afaka dinao ny akanjo masina ary tsy manana lakroa ianao an-tranonao ao tsy ny lakroa no mandroaka devoly tsy ny akanjo masina no mahatonga ny fony olona toritory na mahatonga ny olona ibebaka na mahatonga ny devoly ala tsisy raha iny devoly an'izany fa za tena teneniko anao tsisy raha iny devoly an'izany akanjo masina sy zany lakroa sy ny sisa zany fa ny hery any anatinao miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ianao mivavaka ve ianao alohan'ny novanao asan'Andriamanitra. Ny zanak'Israely tompoko tsy nahatsiaro an'izany mivavaka izany intsony teto hoe andeha hiady tsika andao aloha hitady an'Andriamanitra. Andriamanitra ampio zahay, Andriamanitra taio zahay fa andeha hiady zay raha tsy eto ianao Andriamanitra tsy afaka anao ninonina zay. Andriamanitra momba anay ianao dao asina hira rahalahy enganeka ombana mehoery zay Andriamanitra tsy nirarahan'izany tsony ny zanak'Israely ozy ny zanak'Israely resitsika fa raha nino tsika andresy adino ny fiarany fanekeny Jehova alaivo le fiara fa aloha Jehova na tsy eo ary tsy manino
misy olona be dehibe miteny hoe tondrahnareo am'ty menaky ty a fa menaky efa namasininy ty de eto tondraha ty menaky ty a tonga ny atraminareo a sa hoe vidy am'ty daholy menaka avy any Israely de rehefa hivoaka an-trano de hosorika an'iny andronareo menakavy sy ny tananareo de ambininy anareo tsisy mahasamihafan'izany amakany dadarabe ty manome vovo-paty kely manome vovoka fanafody kely de hosorana an'iny ny androna atao kely amin'ny sakafo hoanina de mahomby tsisy mahasamihafan'izany amin'ny dadarabe ary ny olona rehefa mandeha mahazo zavatra avy any dadarabe de mahatoky tena amin'ny alalan'iny zavatra tsy ampahitanany tena teteny amintsika fa ny fiaran'ny fanekena de ny eken'Andriamanitra isy ny fitoerany fa izao kosa nefa Andriamanitra ny zava-dehibe ao fa tsy le fiaran'ny fanekena mino fa azonao tsara ny tiako tenena misy zao tsika hoe misy fotoana ny kapotin'ny Elie zany hoe ny par dessus an'ny Elie de misy ositra tena avitanao fakakana betsaka tena meny an'ny Elie sy ny ireo misy fotoana ny akanjo Petera nanasitrana fa ireny zavatra ireny a zavatra mandalo reny ao anatin'ny fahagagana zay any hon'Andriamanitra ny heriny za tsy mitenanao hoe tsy misy mpanompon'Andriamanitra zao a mitazona zay ty akanjoko ty misy herin'Andriamanitra marary ianao anaovy ty akanjoko ty ao nampaninonanao tsy efa ty miatsara efa miatsara mihitsy no le akanjoko zany enlève les balitons avidy ahoana nareo zay manana olana zay efa nanjova ny palitao a ary misy olona kivy mihitsy tena tsy nanao palitao pastera marina raha isy herin'Andriamanitra eto androany tena lany le menaka ny pastera fa izy nareo zao za zao manao vakansa te Mazaka ka tena lany le pastera le menaka nalaina tany iny ho aizany efa rana menaka aby nefa zay andeha hivoaka ny tranoko raha voadona ny tomobily tsisy menaka tsono a menaka masina zany nataony zanak'Israely teto ry havana tonga am'izay ny fiara-ny fanekena eo fiara-ny fanekena za efa mitena reo atsika tsy resy zany efa io ny fiara io mitareo zao io fiara tao am'izay ady verina ny ady andinina ny fahafolo ary ny ady a Filistiny de resy ny Israely ka samy manjosa ny andahiny avy izy rehetra ary be dehibe ny maty tamin'ny voalohany 4,000 ny maty fa teto a 3 alina raha na FM zay zany de 20,000 150,000 3 alina nandeha tongotra tamin'ny Israely ny apatrapatra ary navitan'izany lasa kobabo ny fiaran'Andriamanitra zany hoe inona zavatra nitranga zany a de zao ny tombo no ny teo aloha ny fahafatesana satria naninona mba nandiny tena ihany angeravana fa tsy natsapan'iny iny hoe inona ny naharesy atsika resy lahatra hoe resy ary resy lahatra hoe tsy possible tsika tokony resy fa misy zavatra ao fa le zavatra ny tsy hainy ny mijery an'izy aiza le izy fiaran'ny fanekena ny vahaolana hitany ry havako malalako tsy fiaran'ny fanekena le olana fa fanontaniana ny aharanandeha tamin'i Jehova vena ny aharanandeha tamin'i Jehova vena fa i Samuela ny natsapa amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy any amin'le Samuela voalohany 7 tsika zao andininy 2 ary hatramin'izany andro zany satria voaroba voabavo ny fiaran'ny fanekena ary zavanagaga tena vakitsika ny Samuela voalohany 5 fa tsy ho vakiko tsony satria lava be ny fandaratsika de zao ny ny Filistine nambabo netiny nandeha le fiaram-panekena de nana tena be ry zareo hoe tena fitahian'Andriamanitra ho azo tsika ty
fa voameny tondra loza ho an'ny Filistina ary teo nahavariany lasa nisy Andriamanitra tampoka indray zany teo amin'ilay fiara-mifanekena satria lasa nitondra loza tsy nitondra fandresena ho an'ny zanak'Israely fa rehefa babo lasa efikasy indray le izy satria izao mitondra fahoriana tao an'ny Filistina. Inona ihany ary teo ary Andriamanitra sa tsy teo? Porofon'Andriamanitra fa masina io fanak io. Fa tany amin'ny zanak'Israely miporofony fa tsy eo izy satria ny fiara ny fanekena misy fanatrehan'Andriamanitra raha mana masina io toerana efitra masina io tsy maha efitra masina indrindra azy. Efitra masina indrindra zany dia tena efitra farak'izay masina zay rehetra miditra ao dia manamasy tena nefa ny nisy Fineasy tsy nanamasy tena nefa izy ny nosolona tao. Fa takatry Samuela ny olona hoy Samuela hoe zao ny fanaovana azy. Voalohany aloha tamin'izany andro zany dia nitera-tany Kiriata Jearima fiaran'i Jehova dia 20 taona. Ary taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehova. Ny zanak'Israely matetika miala amin'Andriamanitra rehefa tafiala dia malahelo an'Andriamanitra, malahelo an'ilay toerana tahaka ny zanaka tala izay niala teo an-tranony iray dia nalahelo ny fiainana ao an-tranony iray. Za androany tena maniry raha misy olona tafiala amin'Andriamanitra hoe mba alahelo an'Andriamanitra inge ianao dia hiverina aingana amin'Andriamanitra. Za rehefa malala tena teneniko anao fa malahelo raha tafiala amin'Andriamanitra tena mitomany raha hoe ino ny Andriamanitra miteny za tsy ho eo aminao tsy ny ary rato maditra ianao za tsy eo aminao tsony 20 taona tsisy fanatrehan'Andriamanitra tsy vitako zany raha avako malala koa. Za rehefa malala isan'andro dia tena reko hoe za mila an'Andriamanitra isan'andro. Hitanao zao fandarana ataontsika izao tena ilako an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra teneniko eto ry havana, ny zavatra rehetra hatramin'ny litera iray teneniko eto dia ilako an'Andriamanitra. Tsisy avy amiko fa avy amin'Andriamanitra direct dia za fantsona fotsiny, vavako fotsiny ny ampindramiko. Tsy mbola miresaka ny asa mandrarahako sy ny diako amin'ny asa mandrarahako ny andalana rehetrarehetra eny kory fa ny asan'Andriamanitra eto. Raha tsisy an'Andriamanitra eto tsisy ny nolazaina aminareo tonga dia aleo tsisy ty fandarany ty. Anga vitan'izany any ny sakafo nohanina teo nga nisiny ary zay rehefa atory rehefa avy eo nga zay atory amin'ny fiadanam-po raha tsy eo Andriamanitra tsisy fifaliana. Ary rarina nalahelo ny zanak'Israely ary fiainao raha tsisy an'Andriamanitra angatao amin'izay Andriamanitra mba misy amin'izay ianao ny fiainao. Nalahelo tsisy an'Andriamanitra hozy izy Samuela. Raha miverina amin'ny Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ianareo dia ario hiala aminareo ny Andriamanitra hafa sy ny Astarta ka hampiomany ny fonareo ho an'i Jehova. Aroka izy ihany no tomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Zay ny vahaolana. Tsy ny fiaran'ny fanekena fa ny fonao mihitsy. Hampiomany ny fonao ho an'i Jehova. Aoka izy ihany no tomponao dia hamonjy anao izy. Fa zao ario aloha. Teto zany ny zanak'Israely ka nandritra ny fotoana eny mivavaka amin'ny Jehova fa tsy ambany latambatra i Astarta sy Bala. Tao anatina fietsaram-belatsia teo anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy hanam-piadanana amin'izany ianao hoe androany ve ianao mivavaka amin'izao alina izao ianao mivavaka dia rapitso ianao hijery fampisehoana tena zao tontolo zao. Androany ianao manao alelosia mainina eto dia rapitso maraina ihany no story ianao dia hitanay daholo ny fitanjahanao. Hitany olon-drehetra. Nareo ve anabavy isany tsy mapety mivadinareo ve nareo potrapotra fitanjahana eny amin'ny Facebook eny na dia tsy mivavaka ary mivadinareo dia tsy mba sary-piaro misy aminareo mijery eto mantsy teneniko amin'izany zavatra izany.
mba mahavarina ny vadinareo eny izay koa ohatra zany any talovana izany ary nareo efa mivavaka androany ke nareo ka tsy mahita ny commentaire nareo any ananany hoe ohatra zao hoe berte sava a commenter de hitan'io la fandaratsika de hita hoe alleluia amen de raha pitriny refany a zavatra hafa mihitsy ny tontolo iainanao rehefa tsy Andriamanitra ny tomponao de bala sy astarta zay. Andriamanitra mila anao anam-pahamasinana. Andriamanitra mila anao tena hanana fahadiovampo. Za zany ny tenanareo androany. Raha miverina mifonareo rehetra ianareo no tsika nompan'Andriamanitra. Isaia 5:17. Hoy ny tenan'Andriamanitra amin'ny refakitsika izay. Manompo hamolona izy nefa ny fonony hampanalavíriny ahy. Ary ny tompo satria manantona amin'ny vavany ty fireneny ty ary mankalaza hamolony nefa hampanalavíriny ahy kosa ny fony ka ny fatahorany ahy de didiny olombelona ampianarina azy ihany. Ny olona manao an'io le olona le raha tenenina hoe oreto disoka itsika fa azo atao ihany ke no mijangajanga de tonga olona de miazakazaka mandeha mijangajanga tsetretontsony ampareon'Andriamanitra io fa ay lalàna zany mametraka hoe azo zany ohatra misy lalàna hoe mivoaka ny lalàna fa de tokony hijangajanga daholo am'izay ny olona rehetra. Manompo amin'ny olony fa tsy amin'ny fony. Manompo miantso ny anaran'i Jehova fa ny any am-paosy bala sy astarta daholo. Za miteny anao fa tsy ho tafavoaka amin'izany ianao raha fivavahana mieritretinao. Tsy tafavoaka amin'izany ianao. Nefa raha hiteny hoe ndana manompo sampy tsy tafavoaka any koa ianao. De hoy izy Samuela hoe aloha Samuela, vonoiny Israely rehetra ny Mizpa de vavaka ao amin'ny Jehova ho anareo aho. De nivory tamin'ny Mizpa izy ka nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova sady nifadianina tamin'izany andro zany izy ka nanao hoe efa nanombotra tamin'i Jehova isika. Zay ny zavatra tediavin'Andriamanitra. Andiny fahavalo de hoy zanak'Israely amin'ny Samuela aza mitsahatra mitarena amin'ny Jehova Andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanàn'ny Filistina. De naka zanak'ondry mbola minono Samuela ka nanatitra azy ho fanatitra odorina ho an'i Jehova de nitarena tamin'i Jehova ho an'ny Israely teo amin'izay ary niaino azy Jehova satria nahoana? Satria lehilahy marina no nangataka. Lehilahy tsy nanompo bala sy astarta no nisolo vavany zanak'Israely. Niaino Jehova. Alleluia. Ary raha mbola nanatitra fanatitra odorina Samuela de nanatona Filistina hiady tamin'ny Israely. Miovany zany. Efa zatra ny Filistina hoe mandresy. Tsy fantany fa zao, tsy fiara-ny fanekena intsony ny tonga teo. Fa Samuela amin'izay nitondra ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra sy ny vavaka fotorotoro sy ny fivadikanina. Zany ny azahoanao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy fiara-ny fanekena. Ny ataonao ihany ny ataonao, foanao sigara, sotronao ny toka. Hoy izany hoe za manana baiboly. Io baiboly io tompoko de mitovy amin'ny boky rehetrarehetra ihany. Raha tsy vakianao sy ajainao sy ho amasininao ny zavatra rehetra voalaza ao anatin'io. Izany hoe za manana baiboly, izay menakavy efa manana baiboly daholo eto an-trano. Sady mifoka sigara ihany. Toy izany hoe kristianina ianao, toy izany hoe omban'Andriamanitra ianao, diso hevitra ianao. Tsy ny fiara-ny fanekena tonga teo tsony fa Samuela nitondra fanatitra sy nitondra vavaka fifonana tamin'ny fotorotoro ary ny olona tonga teo de olona efa avy mifadianina ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra teny efa namonta tamin'i Jehova isika. Teo vatsapan'ny zanak'Israely fa tsy le hazo, tsy le fanaka misy volamena ny atao hoe fary amin'ny fanekena no mitondra fandresena fa ny tany anatin'ny fo. Inona ny zavatra nitranga? Vao tonga ny Filistina tsy mbola niady kory ny zanak'Israely fa ny zavatra ny ololalana. Ny zanak'Israely mbola teo am-pivavahana. Za tena miteny aminao androany fa na efa mialana ary ny fahavalonao ianao mivavaha. Rapitso izay manasa anareo. Tsika zao efa anatin'ny sabata. Manana olana be ianao ohatra. Mety boka ny trosa.
na mety tsy fantatra andonge tsika ary tandrina sabaty andonge tsika ho lany andro manompan'andriamanitra raha pisy fa za mitena ianao mbola lany andro manompan'andriamanitra eo ny kotrokorana tonga de efa miainga Jehova nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro ka nampifanaritaka azy tsy mbola ny Israely mbola tsy tany fa Jehova ny elolalana tamin'ny alalan'inona tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fibebana sy ny fivadikanina sy ny fanatitra zay nataony ny fonina tolony an'Andriamanitra fanora tena mahavesatra be mihitsy ny nentin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Samuel nentin'ny Samuel teo amin'ny zanak'Israely nosoloan'Andriamanitra ny vavany zanak'Israely fanohatra tamin'ny voalohany ny Filistina mbola zatra n'le maharesy tandreo fa zanak'Israely efa nivavory mbola tsy mihetsika akory reo ny tanany Andriamanitra efa mandefa kotrokorana tonga de mifanaritaka ho an'ny Filistina ty inona am'izay nataony zanak'Israely seto ary nampifanaritaka azy Jehova nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro ka nampifanaritaka azy de resy teo anoloan'ny Israely izy andiny varaka ny folo ary lehilahy amin'ny Israely niala tany misy de nanenjika amin'ny Filistina ka namely mandrapatonga ny tany Betikara anareo ny ale fa anaino retorozy izy ny zanak'Israely potika rava resy ny zanak'Israely noho ny inona tsy noho ny fiaran'ny fanekena fa noho ny fanoloran'ny tena nanomboka teo na de mbola tsy tonga aza ny fiaran'ny fanekena ny alolalana tonga teo amin'ny zanak'Israely ny fanatrian'Andriamanitra ny zavatra ilainao androany alleluia amen ny zavatra ilainao androany tsy zavatra azo tsapaitanana tahaka ny sampy zay teo ampelantanan'ny olona bala sy azy tarita de tsapaitanana fa ny zavatra ilainao androany Andriamanitra tsy tsapaitanana asory ary io daholo reny nataonao ho Andriamanitra tsapaitanana teo amin'ny fiainanao reny zary natokisanao na nadronao an'Andriamanitra tsisy navonjy anao reny na tera ihany fa ny avonjy anao androany de ny tanan'Andriamanitra velona miasa eo amin'ny fiainanao mampikotrokorana ny amin'ny fahavalonao mampifanaritaka ny fahavalonao atorory ny tenanao amasiny ny tenanao fa raha tsy manamasina ny tenanao ianao tsy hipetraka eo aminao fanatrian'Andriamanitra raha tsy amasininao io efitra io de ny tenanao amasiny ao anatinao ny fonao manomboka eny amin'ny vatanao tady toy ravana fa tempolin'Andriamanitra isika ao anatin'ny tempolin'Andriamanitra ao tena teneniko anao fa ny tempolo tamin'izany vao manomboka eny ivelany de fa ndravaravain'i Jesosy ny mpivarotra ny mpanakalo vola sy ny mpivarotra rehetrarehetra eny an-tokotany eny ivelany zany hoe ny fitafinao zany tonga de alamina satria anao tempoly miditra ao anatiny ao amin'ny efitra masina misy ny latabatra sy ny fanasatanana sy ny fanaka sasany de zao diovy ny anatin'ny sainao amasilo ny anatin'ny sainao amasilo ny anatinao zavatra miditra amin'ny vatanao ny hohaninao rehetrarehetra aza mihinana ny zavatra fadina maloto efa tenin'Andriamanitra eny ary ny efitra masina indrindra de ny fonao izay tokony toeran'lay fiaran'ny fanekena fiaran'ny vavolombelona de hoy ny tenin'Andriamanitra ao am-poko ny raketako ny didinao ny fonao le efitra masina indrindra androany ihany misy olona eto ny ialan'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana ela mety malahelo an'Andriamanitra na amin'izao fotoana izao ny fonao ny efitra masina indrindra itoeran'Andriamanitra de hidin'Andriamanitra de verina hitoetra ao amin'le fitoerana zay nitoerana de ao anatin'ny fiaran'ny fanekena ao anatin'ny efitra masina indrindra de hitoetra ao anatin'ny fonao tehirizo am-ponao ny tenin'Andriamanitra halleloia aza eo am'olotra tsondry fa tandremo amin'ny fonao rehetra fa ho hitanao am'izay zany fanatrian'Andriamanitra zany ndray eo amin'ny fiainanao de andresy am'izay ianao amin'ny anara mahelin'i Jesosy Kristy tompo zavata zay rehetra nanatrika ty fandarany ty teto androany tsy sarotsary mpandresena tsony hoe mody mioraka ianao eny amason'olona ny fiainao resy tsy zany ny fiainantsika eto ary eto amin'ny fandarana andramika izao tsy nampianarina an'izany ianao hoe mody mandresy mioraka fotsiny ianao be orakoraka be nefa resy fa ianao miorakora-pandresena tena izy tsy sarisary mpandresena fa fandresena tena izy zany no manin'Andriamanitra ho anao amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny fanatrian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny anaranao Jesosy taio reto olona rehetrarehetra reto reo olona rehetra zay mijery reo amin'ny anaranao Jesosy reo anarana mipotra rehetrarehetra reo Jesosy
tenetiko ambavaka aminao idina ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia idina eo aminareo, dia hitondra kotrokorana ao amin'ny fahavalonareo, dia hitondra fandresena eo amin'ny fiainanareo. Fandresena no manin'Andriamanitra ao anao. Tehirizo ny didin'Andriamanitra. Hamasino ny tenanareo dia andaontsika hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra, na tsy eo aminao ary ny fialan'ny fanekena, fanatrehan'Andriamanitra ny hitondra fandresena ho antsika tsirairay avy. Samiva hiasa Alleluia. Sotra Jesosy. Dao hiaraka hetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Alleluia. Alleluia. Fatera itana sirandeana itena mitu ambabu nifu ifandaya mitu sianaitan fana Fanatianao tumpo ilay koe. Fanatianao tumpo ilay. Arena komuninina. Rehefa eo angenao Andriamanitro. Rehefa eo anao. Eto maivana tanteraka mihitsy. Amen. Afatsika Andriamanitra ravana. Tikan terana ka niftiavana fitiavana tsy ay ferana fatemba huvainao vatiko atsarainao sarehetra mety momba Esory zay rehetra tsy mety. Esory zay rehetra tsy avy aminao e. Tsy avy aminao. Rehefa eo enao. Rehefa eo anao. Antsika rehetra ilay tokantrano any. Asandrato ny tananao dia teneno hoe fanatrehanao ny ilaiko tompo a. Ny fanatrehanao tompo no ilaiko arenako amomindry.
Halleluia. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity. Mankasitraka ary mankatelina manome voninahitra anao ary averinay anao ny voninahitra rehetra ny amin'ny fataterahan'ny fotoana teto tamin'ity androany ity. Androany Jesosy dia mangataka hoe mba zany fanatrehanao zany tokoa ane hamena ny olona tsirairay avy izay anatrika zao fandarina izao. Dia tena ho tafaverina aminao tsirairay avy, ho tafaverina aminao avokoa zay rehetrarehetra reto Jesosy. Ho tafaverina aminao ny tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona zay nieno teto androany. Verina ny fanatrehanao, verina ny fandresena avy aminao, verina ny fanatrehanao, verina ny fanasitranana avy aminao. Tsy anjara ny fahavalona intsony zao miorakora-pifaliana fa anjaranay satria tafaverina eto aminay ny fanatrehan'Andriamanitra. Hiapatrapatra ny fahavalo, andalana ny kotrokora anao Andriamanitra, mandravarava zay rehetra mety fahavalonay any ambadika any, mandravarava zay mety sakana rehetra amin'ny fiainany tsirairay avy any ambadika any. Ny anaranao Jesosy tsy ambininy amin'ny olona tsirairay avy eto intsony ny faharesena amin'ny lafiny rehetra, tsy resy zany intsony. Ny anaranao Jesosy tsy resy zany intsony zay Jehovahandriamanitra. Fa efa eto ny fanatrehanao dia matoky anao zay matoky loatra ny fanatrehanao Tompo, matoky ny fanatrehanao Andriamanitra. Halleluia. Tafioery ary zay rehetra tonga eto androany, verinao aziona ny fanatrehan'Andriamanitra, miverina ny fandresena, miverina ny orakora-pifaliana rehetra, miverina ny fandresena amin'ny lafiny rehetra. Misokatra avokoa ny lalana, ny gadra vian'ny devoly sy Satana tsy ambinina. Mandroso, mandresy, mibata ny fandresena avy amin'Andriamanitra velona. Misaotra Jesosy. Erany aja misaotra sy voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Ary matoky simino Andriamanitra, matoky simino zay Jehovahandriamanitra fa nisy zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay dia lohavany kotrokorana avy aminao avokoa Andriamanitra. Ary amin'ny terinandro vaovao ity manomboka eto indray dia ho fijoroana vavolombelona ny fiainanay. Fa raha nitoriana fizahan-toetra tamin'ny omaly mba hiovanay amin'ny fiainanay, dia androany nitoriana taminay ny fibebahana, fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fofony fitiavana, dia nitoriana taminay ny fandresena androany. Dia ho herinandro mpandresena ho anay tsirairay avy ty herinandro ity. Ielo lalana anay ny kotrokoranao Andriamanitra, andavo ny fahavalonay. Ianaran'i Jesosy Kristy Tompo sabata no angatahanay sy zavavagany sy tsofanay rano reto olona rehetrarehetra reto. Ho herinandro mpandresena ho anay rehetrarehetra ty herinandro ity. Ho voninahitra ny anaranao iry ihany Jehovahandriamanitra tsy toa. Zay tsy voalazako ianao malala ny mahasoa dia anao mihoatra lavitra amin'ny fiainan'ireto olona rehetra zay niaritory niaritra reto amin'izao fandarana zao indray. Misaotra Jehovahandriamanitra. Dia vory sy Satana fatro amin'ny rahan'i Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany. Fa ny vola fafy dia moa avy zato eny any am-pony olona tsirairay avy. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena ravavintsika makirinina amin'izao fotoana izao ndao tany tompo raha navavy makirinina. Kain Tompo tsika rehetra dia tain Tompo pastera menaka mbola hiara hivaroka tsika ho an'ny firenena. Andriamanitra reny masina tsara indrindro mbola misaotra anao zahay Jesosy fa mbola tanteraka tokoa ny fotoana androany Jesosy tena tianay anao Jesosy mankaty anay anao satria tsy mitapitra anao mananatra anay foana anao isanandro Jesosy. Koa iva ankehitriny mbola nomenao teny mamy sahaza anay koa zahay androany Jesosy malalo betsaka amin'olona Jesosy amin'ny tsirairay avy Jesosy mbola manompo anao foana zahay nefa tsy amin'ny fonay Jesosy manompo anao noho ny hoe
adidy jesosy a nefa anao dia tsy hery satria adidy ny anaovany izy jesosy tsy adidy ny anaovany ny ataony aminao jesosy fa ny sitraponay jesosy a avy amin'ny fonay jesosy a ndreky zahay jesosy a anompo anao amin'ny fonay manontolo zahay jesosy hiverina aminao ary anao mbola maniraka any ndraiky mikatsika anao amin'ny fonay rehetra jesosy malalo misaotra jesosy malalo indro ankehitriny mitondra mbafika ho an'ny firenenanay jesosy malalo tompo malalo jereny firenenanay jesosy isan-trano jesosy isan'ny sefa-trano jesosy ny fiangona mivavaka tokoa ny olona rehetrarehetra ao Madagasikara anay nefa jesosy tsy amin'ny fon'izy ireny jesosy ako mamindrafo amin'ny fahotany izy ireny jesosy mbola manao zavatra tiaka ny sitraponao izy ireny jesosy mbola mandemano misamy manompo andemano kafa mbola tsy mankatony didinao rehetrarehetra izy ireny jesosy zany mahatonga zay resy foana jesosy resy foana amin'andro fiainana jesosy satria tsy ao anao jesosy mandeha am-piangona nefa tsisy an'Andriamanitra jesosy tompo malalo mamelany heloko izy ireny jesosy jery manokana reny mahantra jesosy mandeha any am-piangonana mangataka nefa tsy mahantra jesosy satria tsy ao anao jesosy anao any ampiverina izy ireny amin'ny foniny rehetra jesosy mangataka nindra fonao ianao Andriamanitra mpamela heloko ianao jesosy mamindra fo amin'izay anondrana fo jesosy enganio ane jesosy zany hamindra fo amin'izay mahantra sy zay rehetra any Madagasikara anay zany jesosy mamela heloko izy ireny jesosy kasimo fony izy ireny tena mafy tokoa ny heloko izay ataon'izy ireny ny mpangalatra rehetrarehetra ny any am-poza jesosy ny mivavaka rehetrarehetra jesosy ampiny jesosy ka le anompo anao amin'ny fo manontolo izy ireny jesosy ankatony teninao ary taly ny didinao hanamasina ny tena mandrakariva jesosy tompo apetraka fenam-pelatanana anao izany firenenanay izany jesosy ianao any abebaka izany ianao jery izany ny fonao jesosy jery izy ireny jesosy maty dia maty izao jesosy fasahiranana jesosy nefa mandeha midradradratra mangataka tsy mahazo jesosy satria tsy misy anao jesosy tompo malalo mandrafo fahotany izy ireny jesosy mamelany izy ireny koa indro ankehitriny jesosy tantany zimbiny zahay rehetrarehetra jesosy tany anao ny tontolony maraina jesosy hoana tehanao hivavaka jesosy hitandrina sabata masinao jesosy ianao ane jesosy hanasika eny tsirairay avy hameno ny fonay hamonto ny fonay jesosy fanahy masinao jesosy ngiditra mitokantranony tsirairay avy jesosy Kristy tompo ka hampitombo any bebe kokoa jesosy amin'ny fanomponanao jesosy malalo ary zahay rehetrarehetra amin'ny tany arako jesosy anao ny handamina ny asany rehetrarehetra ary hampandeha patronay reny jesosy ka hahazo malalaka tokoa zahay anao zay vavaka hitandrina ny sabata amin'ny fony manontolo jesosy satria mbola vonona tokoa zahay jesosy hanompo anao fony rehetrarehetra jesosy apetraka fenam-pelatananay zany sabata masina izany jesosy raha tory zahay jesosy amin'izao alina izao jesosy anao ny hanome toromaso ho anay tsirairay avy jesosy ary hampifohafaingana anay jesosy ka hiatrika ny sabata masina anao zany jesosy malalo izay sabata ny fahamasinana izay sabata ny fahafinaretana sy adanina fitaharina ho anay zanak'olombelona izany ka hitandrina izany tokoa zahay jesosy malalo misaotra fotoana rehetrarehetra androany jesosy misaotra tena tianay anao jesosy ary mbola mankaty anao foana zahay jesosy amin'ny fonay manontolo mbola vonona atandrina anao zahay jesosy misaotra tompo malalo amin'ny anaranao jesosy Kristy iverina no anaovanay izany zavatra izany halleluia amen alleluia misaotra n'Andriamanitra isika tamin'izany vavaka matsiro mahafinaritra be izany dia Andriamanitra manankirehetra saona ny amary fitianao na vavy makrina dia mahereza hatrany dia tahiny tompo dia mitombozotra dia mitombo fahasoavana dia misaotra tamin'ny fandraisana anjara misaotra antsika rehetra ihany koa naharitra ny hatramin'ny farany teto raha tsy teto ianao dia nangigina rery teto izay tonga teto kosa ianao na fohy fotoana na fohy fandriana dia za matoko sy mifa tsy avelan'Andriamanitra verimaina akory zao fa dia tahiny ny fiainanao tapitra ny fandarantsika ary raha mbola sitongany amin'ny raolanitra jesosy ny fandanana vavaka fembena dia amin'ny latsina indritsika miona fa raha pitso maraina nefa dia efa manomboka amin'ny sivy eo tsika dia efa miaraka eto anatin'ny fandaran'izy rahalahy Jonathan any Allemagne sy rahalahy Tojo atsy Allemagne dia hiditra amin'ny commencement kira sy famotinana toriteny tsika dia tena hoe ao tsika eno famotinana toriteny tamin'ny nandritra ny herinandro dia hoe nao ny amin'ny tiana rahalahy Tojo andrendretrarehetra ireny dia ao koa ny fotoam-bavaka zay entin'ny rahalahy Jonathan dia manatsanao ary amin'ny vita kosa zay dia ao anaty Zoom isika nanao commencement dia vita zay dia amin'ny ray sasany amin'ny roa eo dia araka amin'ny mampionona misy fotoana ary amin'ny roa sasany miaraka amin'ny mampionontsika anaty fiankofana sy fiderana dia tonga eto koa amin'ny toriteny samy mahery
samita iny tompo iny radio atsika aki radio point radio 12345.com ahafahanao miheno andro manalina ny aki radio samita iny tompo a mahereza daholo tompo koa dia ho an'Andriamanitra rerany a ny voninahitra amen.